avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fety-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 ziona fiainam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manolotra anao ny vaovao. Pamadika tanindrazana izay manaiky fiaraha-mitantana eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa amin'ireo îles éparses ho isaitra zafy mahova androany ka azo atao no mitory any amin'ny fitsarana iraisam-pirenena. Mandidina ny 3 hetsy ny ankizy malagasy miatrika amin'ny fanadina mpanjakana BEPC izay nanomboka androany. Nizotra araka ny tokony ho izy tamin'ny ankapobeny ny andro voalohany. Tsy maintsy miverina amin'ny fametrahana tatoketra 20 isanjato amin'ny zanabola indrama eny am-banky ny fitondram-panjakana ho ministra ny toekarena androany. Fanapakevitra izay vokatra ny tsy fahaiza-mitantana ny fanjakana hono Toekarena. Mitaky ny fanatanterahana ny fividianana ny lehibe ny faritra ny olom-pirenena mandray andraikitra raha tonga nanatitra taratasy teny amin'ny CENI Foibe Alarbi androany. Anivelany filoham-panjakana sy lehibe na gouvernemanta 10 farafahakeliny no miatrika ny fivoriana FFD4 Rosevi atsimon'ny Espagne nanomboka androany. Tanjona ny tadiavam-baolana ho an'ireo firenena manitra izay misedra olana amin'ny lafo ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tomy kilasy tongovavy manasa anao ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay avy hatrany makasika ny fitakina ny nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana no anokafantsika ny fampalalamba avao amin'ity alina ity. Pamadika tanindrazana izay manaiky fiaraha-mitantana eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa amin'ireo îles éparses ireo ho isaitra zafy mahova tamin'ity androany ity. Azo atao no mitory any amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ampitondra malagasy sy ny frantsay izay mibodiny tany raha izay no mitranga. Ny fiaonana an'io any Paris eo amin'ny firenena rotonto izay tokony hitakiny ny délégation malagasy ny fiandrianam-pirenena amin'ireo nosy malagasy ireo. Nasaina no mitaritra ny antsiprian'izay. Andrasana ny fampitambavao ofisialy ny amin'ny fizotrin'ny dinika eo amin'ny délégation malagasy sy frantsay amin'ilay fiaonana faharoa momba ny raharaha îles éparses tanterahana ny Paris Frantsa ny 3 Jona. Eo ampiandrasan'izany maro ny faneho-kevitra amin'ny fampalalam-baovao samihafa sy amin'ny tambazotra tserasera. Misy androany ny efa namoaka fa mizotra makany amin'ny fiaraha-mitantana ity fiaonana ity ary manamafy izany ihany koa ny faneho-kevitra ny filoha frantsay teto amintsika ny volana aprily teo sy ny nambara ny andro rajoelina momba ity raharaha ity tao amin'ny fahitalavim-pirenena. Pamadika tanindrazana izay no isokajiany Serge Zafimahova ireo manaiky izay fiaraha-mitantana izay. Noho izany amafisiko tsara ny fidirana amina co-gestion famadihana tanindrazana. Ary raha ohatra zany hoe hiaditsika momba an'izay famerenana ny firenetsika ny îles éparses aty amintsika. Le ao anatin'ny îles éparses ao anatin'io koa ny Joan de Nova, île glorieuse, fa ny tiako tsipihana. Ao anatin'io koa satria misy ila vitsivitsy izy Tremblant. Tsany Maurice mihitsy ny Tremblant fa ny Madagasikara Tremblant ao anatin'le îles éparses izy. Afaka torina pour haute trahison ny mpitondra malagasy. Tsy maintsy torina any amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny frantsay amerenana ny îles éparses aty amintsika ohatra ny namerenana ny Royaume-Uni, ny Anglisy, any Sagosy tamin'ny Maurice. Ny fitakina ny amerenana ny fiandrianam-pirenena malagasy amin'ireo nosy ireo izay ihany ny tokony hovoizin'ireo délégation avy tanterana amin'ity fiaonana ity. Aorian'izay vao miresaka izay ho fitantanana azy ireo. Tsy dikevitra mihitsiny hoe atsika ny îles éparses na hoe ireo nosy éparses zany. Zany ndray zany mbola tsy gasika io raha tsy efa azotsika gasy. Nya zany io îles éparses aloha narany io mbola amin'ny vazaha io zany raha tsika miresaka zao.
ka le izy a ny tokony petraka tsara amitsika zany de zao rehefa masy mandiditsika Madagasikara amin'ny île Zeparsa atsika tanteraka amin'ny fiandrianam-pirenena ao amin'ny île Zeparsa eo tsika afaka midinika am'izay a am'izay partenaire samihafa hoy zany afaka hiara-iasa amitsika azadiny fa misy arena be eo am resaka arena kibony tany a amin'ny île Zeparsa io jereva atsika le izy a de tenenitsika rehefa avy eo hoe izy daholo ny firenena ary volona iasa de mety miteny eo zany miteny eo daholo ny tsirairay de rasa am'izay tsika miresaka amin'ny frantsay zao a ny tolotra azonay a avy any amin'ny firenena x sy grec inona ary no ataonareo frantsay tsy afaka ambaniny zay tolotra men'ny olona zany raha vonona zareo iara-iasa amitsika arabaso arabatsara raha tsy vonona zareo a ny hafa eo fa eo koa iara-iasa amitsika mazava ny tantara sy ny taratasy ary ny fanambarana rehetra amin'ny mahany Madagasikara ny île Zeparsa raha jerevantsika zany lalàna navoaka amin'ny frantsay a na tonga atsika ho lasa kolonia tamin'ny enina augosta 1896 de mazava zany fa hoe ny île Zeparsa zany a rattaché à Madagasikara ka rehefa nameny zany tsika nahazo nyfahaleovateny tsika taterina de lalàna iraisam-pirenena mametraka hoe zay lalàna teo aloha mitondra an'le izy noho zany zany a atsika zany a ny île Zeparsa rehefa niditsy tsika tamin'ny fahaleovatena de azadino a 17 oktobra 7 no Madagasikara zany a lasa république mbola rattaché tsika tam'izay to anatin'ny communauté frantsay fa iny acte juridique iny a rehefa nanonona zany Norbert Zafmaova hoe izy mifolohan'le congrès tam'izay fotoana zay hoe Madagasikara de tany a maleo tena iny a acte constitutif mametraka tsara fa hoe zay tao anatin'izay zany atsika avokoa efa tatyarinan'iny zay ny frantsay vao namoaka décret dikan'izay zany a manamafy tsara zany hoe atsika ny île Zeparsa noho zany amafisiko tsara ny fidirana amina cogestion famadihana tanindrazana mitodika ny Paris arak'izany ny malagasy rehetra miandry na ho vaovao tsara na ho vaovao ratsy na ihany koa tsisy fiovana fa mbola bodony frantsay toy ny ankehitriny ihany ka isindray ny fionana fahatelo momba ireo île Zeparsa ao anatin'izay fanioan-kevitra samihafa mifandraika amin'izay dinika faharoa any a Frantsa izay kelan'ny finoana fa hiaro ny fiandrianam-pirenena amin'ireo nosy malagasy ny délégationna malagasy any Frantsa amin'izao fotoana izao hoy ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana androany ny tongilana tsy any andrajoelina na ny fanampanantanteraka irery ireo nosy malagasy ireo fa ny vahoaka 30 tapitrisa hoy ny fanioan-kevitra Gasikara Fensoa androany ny zava-misy tofehezan'ny mpitondra ny serasera sy ny vaovao momby zany hatramin'ny fomba nanendrena ireo solotena miatrika ny fiaonana any Frantsa amin'izay fanaovana tompotra amin'ny onony vahoaka malagasy izay kely ny finoana fa hiaro ny fiandrianam-pirenena ireo délégationna ireo raha ny fanazavana miala mahafantatra tsara tsika fa ny anteny miram-pirenena dia solotena ny vahoaka olom-boafidy zany ka miresaka fiandrianam-pirenena isika dia nahoana no ny exécutif irery no manapaka hoe iza no solotena andehoany tsy manan'olona amin'ireo olon'ireo izahay tokony ajaina ilay institution amin'ny marafitra démocratique atsika indrindra fa ny parlementaire zany tokony mandalo eny na hoe avieny noa mivalide na manendry mihitsy aza andreo solotena ny malagasy izy tia dia tsy raharaha ny mpanantanteraka irery fa tena raha-pirenena mihitsy ka ho anahy manokana aloha dia somary kivikivy amin'ny fanantenana ary fantaritsika fa ny frantsay no mibodo an'izany tany zany any amin'ny tany izy ireo nanaovana ny négociation efa mariky ny fahalemeny zany na zany natrany izy anefany tokony mijoro any amin'ilay ataontsika hoe fiandrianam-pirenena dia ny restitution no hijoroan'ny Madagasikara ao anatin'ity fionana androany ity raha ny firafitry ny délégationna ny fanioan-kevitry ny filoha frantsay sy malagasy mirona makany amin'ny fiaraha-mitantana ireo nosy malagasy ireo ny raharaha tranga sy fanapa-kevitra izay tsy hananan'ireo olombitsy ireo fahefana ny andray fanapa-kevitra irery momba izany ary tsy mendrika akory hitantarany Madagasikara noho izy ireo mivady pitokisana amin'ny vahoaka malagasy de amiko efa mety misy fandiniana resaka mialoha io
fa karazana olona lefa fotsiny ihany reny fa nevitra efa tapaka mety efa nisy tapaka any ambadika any ka tsy manantena ny aninona amin'ireo délégation zay donc hoe antendrena fotsiny tsy misy olo-tena na mpahilalana iresa-pirenena na zavatra sala am'izany fa no tendritendrena fahatany raha zay ny azo ilazana azy fa raha zavatra sala am'izany no mitranga dia efa tena famadihana tanindrazana zany fivadihana mivoaka malagasy izay ny azo ilazana anazy ary tsy mendrika hitatana firenena tsy mendrika ny andrindra akory ny olona manapa-kevitra sala am'izany fa tena efa fivadia pitokisana mivoaka malagasy no azo ilazana an'izany zavatra any ka tsy hoe ketsika velively ary minitsy manantena fa ny olon-drehetra koa tsy anaiky an'izany zavatra zany tsy ekena ny fiaraha-mitantana na ny kisary mitovy amin'izay amin'ireo nosy ireo ohatra ny faneho-kevitra iretsolom-bavim-bahoaka ireto momba ity raharaha ity naneho hevitra tamin'ny mpanao gazety ihany koa ny profesora Raymond Ranjeva ny fiafaran'ny herinandro teo ary nilaza fa tsy adin-kevitra raha ny lalàna iraisam-pirenena sy ny fanapahana 1/3 no raisy ny fivanimben'ny firenena mikambana tamin'ny taona 7/7 sy 700 fa any Madagasikara ireo nosy ireo ary ananany fiandrianana ny dinika rehetra taorian'io fanapahana io dia tokony roso amin'ny famerenan'ireo nosy ireo ho an'ny Madagasikara. Ity profesora mpahilalana ary mpitsara sy efa niandraikitra ny mahafiloha-lefitra teo aloha teo anivon'ny Cour internationale de justice ity izay nanamafy ihany koa fa tokony atsahatra ny fiantsoana ireo nosy ireo hoe ils éparses noho izany tsy mifanaraka amin'ny fanapahany firenena mikambana izay nilaza fa il malgache fa ihany koa toa maneho fahalemena eo anatrehan'ny frantsay arak'izany nosy malagasy ireo ananan'ny Madagasikara sy ny malagasy fiandrianana feno sy tanteraka ka ny fifampidinina ny Frantsa androany tokony izotra amin'ny fanatanterahana izany. Ialana tsiny fa tsy maintsy nalefa avetrany ny fanadiadiana mikasika an'izay nosy malagasy zay no ny fahatapahan'ny herinaratra isaky mihetsika ety amin'ny fobetoerana misy ny Kolo TV FM amin'izao ora ampitaina mivatana ny fampalalam-baovao zao fa vaovao mandidina ny fampianarana nanomboka androany ary aritra efatrandro ny fanadiana mpanjakana BEPC manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana zao mandidina ny 3 hetsy ny ankizy malagasy hiatrika izay nizotra araka ny tokony isy tamin'ny akabeny ny fanombohana raha ny teto Antananarivo sy mandidina nanaovana fanadiadiana mpiadana iray tamina ivitoeram-panadiana nanaovana fanadiadiana ankilany Anona Rary mialoha ny fanombohany fanadinana ka tsy maintsy nalefanody tsy ary Rasoarvelo. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany alatsinainy ary farana ny alakamisy izao ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny taom-pianarana 4/20 manerana ny nosy ho an'ny ivitoeram-panadinana iray nanaovana fanadihadiana androany nizotra araka ny tokony ho isy ara-potoana ny fanombohana izany raha ny nambara ny tompona andraikitra mandidina ny 3 ireo voasoratra anarana 1/30 amin'ireo no tsy tonga niatrika ny fanadinana ampiadana iray kosa ankilan'izay no tonga tena toerana voanarary ka tsy afaka niatrika izany. Ny tamin'ny maraina moa zany ny lamina le izy ny ankizy tsisy tara fa ny ankizy zany rehefa examen atao hoe tonga aloha loatra indray le ankizy lasa fijaliana zany izy tsy fantatra na tahotra no tara na ahoana fa dia tonga aloha loatra indray ny sasany dia amin'ny hafarany izay fahatongavana aloha loatra zay dia misy lasa marary satria misy izay ankizy narary zay voatery tsy afaka nanao fanadinana izy fa narary satria tsy fantatro na nidirandrivotra izy dia voatery noentin'ny ray aman-dreniny zany namonjy dokotera zay zany nisy zay le fahatongavana aloha loatra zany iny ny ray aman-dreniny tokony andinika amin'iny izy ary sady hoentina maraina loatra le zaza satria amin'ny valo manomboka le preuve dia amin'ny fito sasany zany no mba farafaratsiny tonga eto manao an'le appel fa amin'ny 5 maraina ohatra efa eto dia sarotra be izay zavatra zay. Option 1 be mpifidy indrindra manerana ny Madagasikara mandidina ny enalina sy iray hetsy ireo mpianatra ny safidy zany raha toa ka 5 alina sy iray hetsy ny option B maro no tsy havanana amin'ny taranja sertifikatra ny fanadihadiana. Option A za dia hitako hoe moramora teo ihany ny malagasy ampy tsara ny fanomanana fa matatahotra ihany. Option A moramora malagasy ny atahorako zao matematika sy fizika tsy hoe tsy ampy ny révision fa tsy dia haiko mihitsy le matière sarosarotra hoe histoire géo concours base dia histoire géo no tena haiko dia zay nahatonga na nisafidy ny option A fa tsy hoe tsy ampy ny révision fa le matematika mihitsy sarosarotra.
nizotra araka ny tokony ho izy tamin'ny ankabe ny fanomboana ny fanadinana raha ho any ankamaroan'ireo ivitoeram-panadinana teto Antananarivo. Mandidina ny telo hetsy ny ankizy malagasy niatrika izany raha navoaka ny ministera tompon'andraikitra izay nizarazara ao anatin'ny foibe mandidina ny iray hetsy manerana ny Madagasikara, mizara anatin'ny ivitoeram-panadinana mandidina ny arivo ary efitrano miisa 7 arivo. Ankoatra ny teto Antananarivo renivohitra sy manodidina lamina ihany koa tamin'ny ankabeny ny andro voalohany ho an'izay fanadina mpanjakan'izay raha ny tany amin'ny faritra manokana amin'ny farana amin'ny alarobia ny fanadinana ho andro izay nisafidy ny option B raha toka amin'ny alakamisy maraina ho andro nisafidy ny option A. Dao arahantsika ny fanadidina mikasika izay. Ho an'ny farim-piadidy mpampianarana Sisco Antsirabe voalohany ao anatin'ny faritra Vakinakaratra nahitana mpiadana manodidina ny 4.5 arivo izay nitsinjaraina tamin'ireo foibe mpanadinana misa 700 ao Antsirabe renivohitra. Misa 9 ireo mpiadana izay manana fahasembanana ara-pahitana ary misa 110 ireo voafonja izay tonga niatrika ny fanadinana. 17 taona nizokiny indrindra tamin'ireo mpiadana tamin'ity fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny taona 2022 arivo ity ho an'ny faritra Vakinakaratra ary 12 taona nizandriny indrindra. Tsy nisy ny olana fa teo amin'ny fanomanana no tsy nitovy tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE. Ny olana angamba aloha dia tsy misy fa fotsiny hoe madinidinika toy ny fanadinoana ny convocation na ny carte d'identité scolaire. Hatreto amin'ny ankapobeny hatrany centre rehetra dia milamina. Ny fanomanana moa miova kely tsy tahaka ny tamin'ny CEPE izay hoe nisy ny fitsinjaram-pahefanana katy amintsika aty zany ny CEPE fa ny tamin'ny BBC dia mitovy amin'ny tamin'ny Tondasa ihany avy any amin'ny centrale ny fanomanana ny lazadina fa ny tsika dia nifandraisana sy ny toe fanomanana ny toeram-panadinana tena anjara ndraikitra taty dia azo lasaina fa nilamina tsakasy andavana ny fanomanana rehetra tsisy ny olana. Ho an'ny farim-piadidy mpampianarana mahajanga voalohany ankizilahy kely 7 taona no zandriny indrindra ary vehivavy 7.30 taona kosa nizokiny indrindra tamin'ireo mpianatra ny soratra anarana hiatrika ny BEPC tamin'ity taom-pianarana ity. Amin'ny ankapobeny nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana tamin'ity andro voalohany ity. Mifarana ny alarobia ny fanadinana ho an'ireo izay nisafidy ny option B raha toka ny alakamisy maraina kosa ho an'ireo nisafidy ny option A. Ny ampitsiny ho ihany ny fitsarana ny taratasy fanadinana dia hanomboka avy hatrany raha ny fanazavana. Fampiantsona natao nalefanay aty avy amin'ny centre makany amin'ny zareo correcteur dia amin'ny lakamisy ariva amin'ny telo manomboka ny réunion préliminaire ho an'ny correcteur dia ny rarina ary angatahana ho anomboka amin'ny zoma maraina amin'ny fito ny fanombohan'ny correction mety maharitra 2 andro 3 andro io dia aorianan'izay zay miditra anatin'ny traitement na copie rehetrarehetra miafara amin'ny transcription dia ny fanirina zany any amin'ny faraparany herinandro ambony any mivoaka ny résultat. Ho an'ny faritra Atsimo andrefana mpiadana manodidina ny 5,000 sy 1 alina ny voasoratra anarana ka mandray anjara amin'ny fanadinam-panjakana BEPC manerana io faritra Atsimo andrefana io amin'izao fotoana. Misandrahaka manerana ny foibe mpanadinana miisa 220 izy ireo izay ahitana olona manana fahasembanana miisa 2. Ho an'ny faritra Atsimo andrefana 7 taona nijandriny indrindra izay miisa 2 raha toka 17 taona nizokiny indrindra. Tamin'ity taona ity nahitana fiainana hatrany amin'ny 2 arivo eo ny isan'ireo mpiadana raha mitaha tamin'ny taona lasa. Ny hena ny statistika tamin'ity taona 2025 ity ny hena satria tamin'ny taona lasa dia 16,000 mahery ny candidat ny soratra anarana fa amin'ity taona ity zany dia izy le nambara teo 14,355 ny candidat inscrit. Betsaka nefa ny zavatra azo lazaina hoe nahatonga an'izany ao ny resaka mosary izay mianjady amin'igny faritra atsimo igny ao ny hetraketraky ny cyclone izay nandalo teto amintsika tena ny mafy de mafy tamin'ity taona ity regny zavatra regny zany dia misy impactny amin'ny fandehanan'le zaza any an-tsekoly amin'ny classe de 3e. Ho an'ny Morondava mpiadana miisa 7,900 no nisoratra anarana tamin'ny fanadinam-panjakana BEPC tamin'ity taona 2022 arivo ity raha toka 17,700 izany tamin'ny Tondasa. 10 taona nizandriny indrindra ary 12 taona nizokiny indrindra ao Morondava izay nitsinjaraina eny amin'ireo foibe mpanadinana miisa 7. Vinavinaina hanomboka ny alarobia izao ny fitsarana ny taratasy mpanadinana
ho an'ny Cisco Morondava raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompona andraikitra. Avelantsika eo izay andro voalohany fanadina mpanjakan'izay fa maro ny vaovao miely ary samy manana ny fanehoan-keviny ireo ministera samihafa voakasika amin'ny raharaha fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo miseho eto amin'ny firenena izay mitarika fikorotanan-tsaina sy tahotra ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao. Misy ny tandrevaka tahora amin'ny fanjakana mafy matoa tsy mbola misy fanambarana zava-misy marina ho ny filohany antoko tsara tahafina eo anatrehan'izay tsy ary Rasoarivelo. Misa 3 hatreto ireo namony ainy noho ny fahapozinana sy fanapozinana ara-tsakafo manerana ny Madagasikara. Mahery ny ampolony ireo mbola hinany ainy manaraka fitsaboana. Tapabolana mahery aty eo aorian'ny voina tsy mbola misy fanambarana mazava avy amin'ny fitondram-panjakana mikasika ny zava-misy marina sy ny antony tiraraha ity. Aina ny resaka ary miteraka firorontsaina ny vaovao miely etsy makasika ny zava-mitranga fanaovana tsintsinoina ny vahoaka malagasy ny fitavozavozany ny fanjakana eo anatrehan'izao raharaha izao ho ny fanehoan-kevitry ny filohany antoko tsara tahafina eo anatrehan'izany. Ho anay zany misy zavatra position raisiny fitondrana hatramin'ny voalohany hoe empoisonnement io. Dia avy eo nefa nivoakako indray tany amin'ny toerana sasany ohatra ny intoxication alimentaire ilay izy da botulisme na ino dia sarotro aminazy ny veriny satria surtout efa nisy ohasan'ny gadrany natao en prison satria ireny manko le malaky be regny hoe tonga dia mikalmegny olo efa tratry ny olo nanao an'ilay empoisonnement. Dia sahirana be ny fazakana zany ny fitondrana ny hembitry ilaza indray hoe tsy izany indray ity sy ireo manko fa sy maintsy izay zany résultat ny analyse agny zao. Izay fiheverako anazy io satria zay zany sahirany be dia ino ny communication satria fa samy miteniteny zay tiano teneniny daholo ny rehetrarehetra zao sy enzany sy ferme zany ny fitondrany amin'ny communication atao hoe izao io ka io nge sy magnino raha ohatra misy mahadiso anao afaka mihemitrany ange anao miteny hoe diso nany zany fa izy ty zany sy izay le zavatra hoe mety intoxication alimentaire azarany zany tokony maka mesure izy misy mesure d'urgence manao déclaration na urgence sanitaire na catastrophe sanitaire. Tapabolana mahery zay no nandefasana ny singa tamin'ireo sakafo niteraka ny fanapoizinana ny hotelina any ivelany tsy hitany toy in'izay hatramin'ny androany tsy mbola nahavita namoaka ny ministera voakasika ny amin'izay mety nitarika ity famoizana ain'olony ity misy atahorana sy arovan'ny fanjakana avy amin'ny raharaha ity ka nafisafona ny zava-misy marina ho ihatra ny parana Auguste. Ary maninona moa lasana andafy izy io satria eto ny sika mianana Institut Pasteur asangamba sy mavalotrosa sika dia tsy mety manao tsony Institut Pasteur dia atry amin'izao ve dia mbola tsy nivaly misy raha arovana manko ao io. D'abord satria voaresadresaka isan'andro matetika resaka menaka ny sasany dia sao dia misy mpiaro an'io resaka mpanamboatra menaka io mety zay na misy koa hoe chaîne de froid dia te hiaro ny resaka ziraman koa satria ny fazakana koa tompona andraikitra amin'izay zany manahirana ame zavatra misy akehitriny tika dia na resaka hoe chaîne de froid dia mazava ho azy fa ziraman dia izay ka dia tapaka foana ny anjiro dia io nefa ny zavatra tiany fazakana arovana mafy io hoe tsisy anay io fa anareo ihany fanao fampamisava agny anareo ihany ny fampamisava. Maro ny vaovao miely mahakasika ny fiparitahana tsy voafeny karazana entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro tsy azo ampiasaina intsony eto an-toerana. Androany raha ny loharanom-baovao azo olona dimy mianaka indray no tratry ny fahapozinana ara-tsakafo ao Antala rehefa ny hinana mayonnaise no karakaran'izy ireo ihany ny sabotsy 20 jona lasa teo. Ny efatra amin'izy ireo nahiditra hopitaly ao Antala raha toka manaraka fitsaboana any Sambava toerana iasany iray. Tsy mbola nahazo antoka sy fanazavana treto avy amin'ny fanjakana malonjany tsy misy fepetra entitra na sazony raisina ankoatra ny fanageazana sy fanimbanana entana hatranga izay mitarika iay sy mampisavorovory ny vahoaka malagasy maneho ny tsy fiarahamientana amin'ny vahoaka izany fa indrindra ny tandrevaka lehibe eo amin'ny fitantanana ny firenena raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Fanondranana ny tsokosoko ny are-pirenena vetivety lehilahy teratany Komoriana mizaka zo-pirenena malagasy vehivavy malagasy ray no nahatrarana sifaka miisa 4 teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Mali saika ho avoaka ny tsokosoko ho any Dubai tamin'ny sidina Emirates EK 708 reto biby reto ka izao saron'izao raha ny fanazavana ireo biby izay nalefa any amin'ny centre de détention agréé avy hatrany ahafahana manara-maso ny fahasalamany mialohany amerenana azy any amin'ny toeram-ponena ny Voajanahary.
dia izay ihany koa no entsika misety vetivety eo anaty doka fohy mbola maro mifanadidina azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fanehoan-kevitra samihafa sy ny fanazavana mikasika an'ity resaka TVA isanjato mabe resaka ity eo ihany koa ny zava-misy any Kongo amin'izao fotoan'izao aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa no anarahantsika ny antsiprian'izay. andao ankalaza ny fety-pirenena miaraka amin'ny Total Énergie hatramin'ny 30 jona mividiana lubrifiant Rubia na quartz 10 litatra dia mahazo ny lampe solaire Pocket Sunshine amin'ny vidiny ariary fangaza ihany mbola misy fanomezana hafa ihany koa mahazo arendrina ray rehefa mividy ao amin'ny e-shop ianao eny amin'ny tobin-tsolika na ao amin'ny e-shop Total Énergie ary ny fotoana e. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Ndao asandratsika avy ny saramanitra miaraka amin'ny Zarakado araroto ny fihenam-bidy amin'ny ZTE A35 corps izay 99 000 ariary monja izy amin'izao sady feno cadeau 2 giga isam-bolana isorofena amin'ny fotoana rehetra ary izaranao hafaliana amin'ireo akaiky anao ampisy ambiance amin'ilay ao tsara aza tara hatramin'ny 1 jolay ihany tonga vahaingana eny amin'ny Yas Store isika gasy isika Yas. Morani koa mba sofio fa inona tiany olana aiza laha teo tsy velona lesy le fiara taraiky indray le batery raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e tsara kalitao mitapitra treo mpany Bionix le batterie maharitra tsy misy fetra olana nga tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka mila makany amin'ny hôpitaly aingy an'izay ndao fiarako aloha ampiasaina ary e batery Bionix ampiasaina tsy manary anao mito tsara ho antsika matianiny eo miseritry ny fitaterana manandanja lehibe ny kalitaon'ny bateria ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa Bionix bateria misy karazany ho an'ny fiara rehetra Bionix matanjaka sy maharitra ankafizo hatrany ny vokatra Star e jifao amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko 400 ariary monja ny tavoahangy vera kely 300 ariary kosa ny lehibe dia nizao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Ino ma lesy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy izany Poisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonga mahazonga zay mila poisson mahazonga mahazonga zay mila poisson mahazonga mahazonga zay mila poisson mahazonga mahazonga amepanon brox ayana anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampilalamba avao tsy maintsy tsy miverina amin'ny fametrahana tataoketra 20 isanjato amin'izana bola indramy maheny amin'ny banky ny fitondram-panjakana hoy ny minisitry ny toe-karena Androany ny fisian'ny fandaniana raketra be loatra izay nitarika tsy fampinana manka gane maherin'ny 2 miliary ariary ny taona 420 no isany anton'izay olan'izay avy amin'ny tsy fahatombanana ny politika raketra ho ny mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana teo anatrehan'izay santatra ny ainy tsy lalàna vaovao fa fapetra ny ato hatramin'ny taona 420 no naverina ilay tatoava-ketra 20 isanjato amin'ny sanabola indramina eny amin'ny banky hoy ny ministry ny toe-karena Androany nesorina io fanalefahana raketra io
tao amin'ny lalana mifeny teti-bolam-panjakana 2024 no ny fandaniana raketra be loatra eto amin'ny firenena. Na tratra 2 miliara ariary mahery ny vola tsy tafiditra amin'ny kitapo-bolam-panjakana tamin'ny taona 2024 noho izany fanalefahana sy fandaniana raketra be loatra izany. Ho fanarahana ny fepetra takiny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI voatery mampiana ny fandaniana raketra eo amin'ny 29 miliara ariary isan-taona mandritra ny 3 taona ny fitondram-panjakana. Be loatra ny fandaniana raketra dépense fiscale zany fiantso anazy izay ateraka ireo incitation fiscale be da be ny total dépense fiscale velondrena tsy hoe dépense fiscale dia ireo vola tsy niditra amin'ny fanjakana noho ny incitation fiscale ometsika. Dia ny eto Madagasikara ireo dépense fiscale ireo dia efa manodidina 300 ny tany arkarena fobe. Io zany le tenenin'izy ireo hoe ampy loatra zany incitation fiscale anareo zany fa tokony ahena dia tokony maneny isika 280 milliards ariary isan-taona mandritra ny 3 taona. Izay zany no arahan'izy ireo amintsika. Santsika dia efa manoman-tsaina ihany koa fa isan-taona dia tsy maintsy misy incitation fiscale iala ao anatin'ny loi de finance satria izay le programme faika ny rahantsika tamin'izy ireo. Ankilany mifanipaka ny faneho-kevitry ny minisitra sy ny fikambanan'ny banky matianina mikasika ny fampiarina io tataova-ketra 200 io. Nambarany minisitra fa tsy misy resaka rétroactivité ny lalana mifeny teti-bolam-panjakana 2024. Midika izany fa miatra manomboka amin'ny fotoana mpiarana ny lalana izy io fa tsy miatra amin'ny teo aloha. Voalaza ihany koa fa mbola mitohy ny fifampiresahana amin'ireo fikambanan'ny banky matianina eto Madagasikara sy ny fanjakana momba ny fampiarana azy. Ity tataova-ketra ity izay efa hanomboka hiatra raha piso 2 Jolay araka ny fanambarana navoaka tamin'ny herinandro lasa teo. Avy amin'ny tsy fahatombombana ny politika raketra fitanganan'ny tahaly fandaniana raketra be loatra io hoy ny Baeto Egarena Androany. Diso ny safidy raketra nataon'ireo mpitondra raha tsy famolavolana ireo lalàna mifeny teti-bola nifanesy ara-piasana amin'ny rendrarendra ny volam-panjakana avy amin'ny hetra ka ny vahoaka madinika no mizaka ny vokany. Mauvaise prévision tsy ampy zany ny tena fanaovana prévision misy calcul rehefa mametraka loi de finance zany anatin'ny CDMT fomba fanaovana an'izy io mantsy raha io vola ampiasain'ny fanjakana antsika io dia vinavinana teti-bola io mbola tsy misy io zany fa eritreretina inavy ny zavatra azo angalana hetra sy azo ahafahana mampiditra vola ho an'ny fanjakana malagasy. Zay zany nataony kajin'izay rehetrarehetra zay tena voakajikajy tsara veny fomba ahafahana mametraka an'io mba tsy hitentsika hoe ilay teti-bola 100 ny eritreretina 20 na 70 amin'izay ihany ny tafiditra kitapom-bolam-panjakana avy eo tsika hiteny hoe tsy ampy 100 ka ny tokony tafiditra lasa tataovana hetra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Betsaka ireo mpandrahara sy orinasa mieritreritra ny ampiroborobo ny orinasany no hihemitra mahita ity tataova-ketra 200 amin'ny zanam-bola endramina eny amin'ny banky ity na dia namporisika ny mpanjifa mba endram-bola aza ireo banky. Izy fiatrakena amin'ny famoronana asa sy ny fitombony tekarena izany ny vahoaka madinika trano no mizaka ny tsy fahaiza-mitata ny mpitondra fanjakana. Ireto farany izay voatery manaraka ny baiko avy amin'ny mpampindram-bola azy ireo. Hita mibaribary ny tsy fampiana misy amin'ny kitapo-bolam-panjakana ka voatery miditra tsehatra ny FMI izay tsy maintsy manome toromarika azo ny antoka fa afaka ny andotrosa ny firenena malagasy. Ireo trosa ireo izay tsy ampiasain'ny mpitondra amin'ny lahara-pahamehan'ny vahoaka fa ny amin'izay afaka isehosehony. Ny FMI izay manatanteraka eto Antananarivo Androany sy Rapitso ny fionana isan-taona ny Afrique Sud sy ny Africa Training Institute izay rafitra 2 amin'ny FMI natokana namafisana ny fahaiza-manao ara-panjakana eto Afrika. Mifandraika amin'izay vaovao izay hatrany jivonina iadiny tombontsoam-bahoaka ny solombavam-bahoaka fa manaraka ny baiko ny fitondrana ka lasa fombafomba tsy misy adevitra sisa amin'ny fandaniana ny lalàna raha ny eny anivo ny anteny raha-pirenena manokana ho ny mpanao politika Androany. Lazakila ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana fa ny maro anisa miaradia mpitondra no nananga-tanana be fahatany iarovana ny tombontsoa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao. Rina fitiavana. Mihamafy ny adevitra sy ny ampamoaka mahakasika ilay fametrana hetra TVA 200 amin'ny zanabola amin'ny findramam-bola ny amin'ny banky 3 andro ateo ariny ny voan'ny fanambarana.
voatsikera ny solombavom-bahoaka izay nandany ny teti-bolam-panjakana nampidirana azy tomponantoka amin'nyity fakana etra izay fampizakana ny tserany aina ho an'ny vahoaka sy ny orinasa ary ny famotena ny fandrarana ity ny mpitondra fanjakana vokatry ny tsy fahaizana mifidy tamin'ny fifidianana ka voafitaka ny vahoaka nametraka ny safidiny tamin'ireo solombavom-bahoaka tsy samijoro niady ho an'ny tombontsom-bahoaka nanangatanana be fahatany ireo maro anisa nandany io teti-bolam-panjakana io hoy ny mpanao politika fampahantrana vahoaka io fakana etra 200 amin'ny zanaboly io ka takina amin'ny fanjakana sy ny solombavom-bahoaka ny fampitsarana izany sy ny vahaolana le vahoaka zany sazina hoe sazina anao fa tehitrosatrosa eo zay nidika zany ake hoe tehitrosatrosa eo anao sazina ianao dia ankany fanjakana 200 isaky ny zanabolina alohanao zany zavatra zany zany mila mandinika tsara sika ary tsy hoe mandatsa fa ny zava-mihitsymihitsy ny mandatsa ny mpifidy hoe fataro ny député vidina fa ny zavatra ilayntsika dia zao hoe cas exceptionnel mitaky fepetra exceptionnel dia takinany anaovana karazana hoe fampitsarana an'le izy tsy foanana izy tsy azonao foanana io fa efao dia mitady marimaritra raisina zany ny fanjakana sy ny banky zay le izy tady marimaritra zany ahoana ny afahana micompenser an'io zavatra io zany zany azon'ny député atao zany hoe foano monsieur le président dia mitady fomba afahana miadevitra zany fa efa lalàna io dia nareo zao ny eo vao le olam-bahoaka ary fa zay efa manome hoe atsaro dia mitadiavinareo alternative hafa ankilany namaly ny solombavom-bahoaka avy amin'ny fanoherana ka nilaza fa tsy nandany io teti-bolam-panjakana nametrahana etra 200 amin'ny zanaboly io ireo solombavom-bahoaka ny maro anisa no nanao tamba be amin'ny fananganana tanana tsy misy adevitra anjakany ny didijadiny ny maro anisa ny anteny mera-pirenena ka mitondra ity androm-panjakana ity makany amin'ny fiarovana ny mpitondra ary manao tsinotsinona ny olam-bahoaka raha nisy ngeny LFR zao dia tsy nivoaka reny fanambarana isan-karazany 20% reny amin'ny resaka TVA ny resaka fijerenany tetibola raha ny fomba fiasa ao anatin'ny anteny mera-pirenena tsy ampy mifepitona andiniana azy raha tsy olona tena lina sy tena vonina hiatrika ny raha-pirenena zany tsy manana finiavana maka an'io tetibola io ny olana matetika didijado maro anisa misy eo amin'ny anteny mera-pirenena na ohatra ary ianao manana finiavana hitondra fanazavana ary averiko ihany zay tena nijoro ho an'ny vahoaka mahatonga any amin'ny teny hoe tsy amin'izao fotoana zao no amorina taxa ho alaina amin'ny vahoaka intsony fa noho izay didijado maro anisy zay dia rehefa misy ny toromarika hoe atsangano ny tanana fa io tsy maintsy lanina maro ny solombavam-bahoaka mino maro tsy manokatra an'io kory ary mety tsy hainy kory ary hoe page firme misy an'io fa dia atsangana ny tanana dia lany ny tetibola ny mpitondra efa tsy mahavany olana sy mampidikizo anaty fantrana lalina ny firenena manampirotraka izany ny famotehana ny fandrarana miariary araka izany ny tsy fahaiza mitantany politika ho an'ny fiainam-bahoaka ireo orinasa malagasy ny fandrarana izay tokony toanana raha tiana ny ampandrosaingana ny firenena fa iray amivondrina amin'ny sehatra amin'ny lafo ny fitsinjarana sy ara-barotra eto Madagasikara ny Abibo Group nitsangana ny taona 770 mivelatra hatrany ny mivondrona amin'izao fotoana miaraka amina ekipa ahitana teknisianina malagasy maro mivondrona izay mikendry hatrany ny hanome ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny takatry ny rehetra ao anatin'ny fanajana fenitra ihany koa ho an'ny mpanjifan'ny antsiprian'izay tamin'ny taona 770 no namirona ny fianakaviana Karmali teto Madagasikara ny groupe Abibo. Ity tantara miavaka ity dia nanomboka tany amin'ny faritra be fandriana avaratra. Tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra teny an-toerana ary ny hitatra haingana eny amin'ny sehatra ny fitsinjarahana sy ny indostria. Ankehitriny miaraka amin'ny ekipa ahitana talenta malagasy ny ankamaroany dia miasa mba hanolorana tsaiky efa tena miavaka ho an'ny mpanjifa. Manome toky izahay hanome ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Tsotra ny tanjonay hanolotra ny tsara indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Ao amin'ny Abibo ny fahaiza-manao no herinay. Isan'andro mitandrina manokana amin'ny fisafidianana ny akora tsara indrindra izahay. Na avy amin'ny faritra misy antsika na avy any an-kafa. Tsy maintsy mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena enjana indrindra amin'ny lafiny kalitao sy fiarovana izy ireo. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaiza-manao eo an-toerana, ny orinasa famokarana eto Antananarivo dia mamoaka vokatra tsara kalitao isan'andro ho amin'ny fiainana andavanandro.
noho ny famokarana manara-penitra ary fomba famokarana entitra sy voafehy tsara ny kalitao ny vokatray dia mifanaraka manokana amin'ny filan'ny malagasy ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena ny fanoloratena amin'ny fahatsarana no fototry ny groupe Abibo reharehanay ny fanatobiana entana izay mifototra ny fotodrafitrasa moderna sy manavao hatrany ary mahafeno ny fenitry ny fiarovana entitra indrindra ao amin'ny vondrona Abibo ny kalitao ny lahara-pahamehanay ary izany dia tsy miatra amin'ny vokatra ihany fa amin'ny servisy fanohanana rehetra ny fiarahana miasa amin'ny mpanjara matianina maherin'ny 900 miparitaka manerana ny faritra 13 eto Madagasikara no iroborobonin'ny traikefanay amin'ny fitsinjarana izay tena hita fa mahomby izany dia ahafahan'ny groupe Abibo mampielo ny vokatra any amin'ny faritra lavitra indrindra sady mitahiry hatrany ny kalitao isaky ny dingana ao amin'ny Abibo ny fahafapon'ny mpanjifa no lahara-pahamehanay marika maherin'ny 9 ny tsinjarainay ary navita nanangana fifandraisana matanjaka tamin'ny mpanjara sy mpanjifa izahay ny vokatra azinay dia misy tolotra isan-karazany manomboka mipady tena tsara kalitao hatramin'ny zava-pisotro mamelombelona aina tsy azo ialana ary ao koa ny zavatra ilaina ho an'ny zazakely isan'andro dia manolotra vokatra vaovao ary azo itokisana ho azy ireo mahafeno ny filany sy ny zavatra mety andrasany ny tantaran'ny Abibo dia sarotra sarahana amin'ny tantaran'ny firenena malalantsika Madagasikara izahay ao amin'ny Abibo dia tarihiny viana feno fanantenana ho an'ny hoavin'ny firenentsika tapa-kevitra izahay fa hanome aina hatrany ny sehatry ny fitsinjarana sy hanamafy ny sehatry ny varitra eto an-toerana nanomboka tamin'ny taona 2024 niaraka tamin'ny fananganana ny toeram-pivarotana lehibe U dia nanometraka efa tsy manam-paharoa amin'ny fiantsenana izahay amin'ny fanomezana vokatra mihoatra ny 903 alina avy eto an-toerana na avy any ivelany manana kalitao tena miavaka ary amin'ny vidiny mirary ankehitriny ny aro sy ampivelatra ny vita malagasy ihany koa no anisan'ny tanjonay ny fanondranana entana any amin'ny ranomasimbe indiana dia mampandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao malagasy ary manamafy ny akony any an-dafin'ny faritantsika ao amin'ny Abibo mirehare izahay efa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenentsika sy ny kolotsainy lafomba vao afa jivitsy ireo nanatrika ny entan'ny fitiavana sy ny fanajana nandritra ny lanonana fahatsiarovana any Fondiamady ny sabotsy 20 jona lasa teo iray amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy lehibe teto tao antsiranana teo anivon'ny finoana islamy izy io tsy fety tsikabaribe fa fampatsiahivana mangina sy lalina natao teo anivon'ny Madrasatol Ouda toeram-panabeazana natsangany sy navaozany ho trano vato Stanio Bezara Kulu antsiranana no mitatra ny antsiprian'izay nanjary setra ny tomboan'ny fitiavana sy ny finoana islam ny Madrasatol Ouda izay nanomboka tamin'ny taona 2017 tao no ny foronan'ny mpampianatra mpitarika ara-panahy ary ray aman-dreny ara-moraly maro izay nahita fianarana tamin'ny alalan'ny fampianarana Korana sy ny fahaiza manao joro raha mbola velona izy dia nampitohy ny finoana amin'ny fiainana andavanandro tsy latsa-danja amin'izany koa ny fitondran-tena sy ny fanoloran-tena tsy misy tamby no zay dia Fondiamady nanao ezaka be dia be ary ty Madrasatol Ouda talohan'io zany efa nisy agnarana anankiray zay nanokafana ty madrasa ty zay antsoina hoe Madrasatut Tahdhib dia midika hoe fitaizana zany hoe école fitaizana ka no zay taty aoriana izy navadika Madrasatol Ouda dikany hoe Ouda tardalana itsindalana hitarika ny tanora ao anatin'izany finoana izany ka no zay dia Fondiamady nanao ezaka be dia be tagnatin'ity finoana islam ty raha tsy misy zay hoe ustad zay manakaja manamboninahitra mahay tsara momba ny finoana islam raha tsy nandalo tamin'ity madrasa ty tao anatin'ny hetsika dia nisongadina ny fanatsarana natao tamin'ilay trano efa talotaloha izay ankehitriny ny ovaovato mirindra sy maharitra napetraka ny slogan hoe joro jorena jirena izay manaitra ny mpino silamo sy mampatsiahy fa tsy maharitra ny fivavahana tsy misy fahalalana tsy misy fototra ara-panahy fa karakory ataonay zegny préserver le
honneur ny papa le fampianarana andesiny fonda Ahmad zay tsy nino fa na dia miova ny efitrano na dia mivoatra karakory zegny hoe donia fa ny fampitezayna ao agnatin'ny madrasatil huda mbala karaha sy tamin'ny voalohany fo inshallah tsy hiova ary ny dia eo koa zegny zay magnano zay raha eto zay mifiaignana mpandrara fa préservenay zegny karakory zay fitanagna zay fampianarana zay nazonay tamin'ny fondy zegny ary indesinay mivelogno miegny amin'ny fiaignananay andavanandra zavatra zay hoe nampianarigny zay tsy tompony irery ihany i Ahmad Abdallah di fondy Ahmad fa any vahoaka any finoana ary any taranaka mbola ho avy rehefa tonga amin'ny fotoana ampatsiarovana dia tsy fangidy fa lesona tsy lany ny toetrandro ny fanomezana fa mamiratra tahaka ny joro izay narosona ary mbola ao anatin'ny vavaka sy fianarana ny anarany dia mbola velona ao ampotsika koa i fondy Ahmad tsaroagna letrizio tsaroan'olona dia efa tsy eo ianao tsaroagna atranatrana mikasika antranga ny kongo ankehitriny tsy mamenatra ny milaza ny marina raha hita fa mila vahaolana maiky ny fitsaboana ny tazomoka mamon'olona ao kongo amin'izao fotoana hono teo anivony ONG Tolotsoa arakaraka ny anafenana ny tranga ny antoerana no asarotra sy ahela ny fitadiavana vahaolana raha ny fanazavana trany tojondrina tahery no mitatitra ny antsiprian'izay tsy vitany tsy manaiky disy ny mpitondra fa mbola tsy manaiky ny fisina olana ihany koa nahita aza fa misy olana mila vahana maika any ikongo dia manohitra ny vaovao efa miparitaka milaza ny zavamisy no ataony manasarotra sy manamaivana ny tena zavamisy mba tsy ho fantatry ny rehetra no ataon'izy ireo mila manaiky nefa ny mpitondra fa misy olana ao ikongo ahafahana mitondra vahaolana hoy ny ONG Tolotsoa androany itombo ny fahavoazana raha afenina ny tena marina ahafahana mitsabo azy hoy ny fanazavana tsy eloka zany manoloana ny firenena ny mitondra ny manambara ny vahaolana manambara ny olana amin'ny olo-pirenena rehetrarehetra ary mba ahafahan'ny olona mandray fepetra zany fa ny hita zany matetika dia olona nomena fahefana lasa matahotra manambara olana izy fa matahotra hoe hoentina analana azy eo amin'ilay toerana ny fanambarana sy fanekena fa misy olana ao dia lasa zay ny toetsaina hitondran'ny mpitondra azy dia zay no manahirana antsika eto dia manahirana fahazavam-baovao samihafa anyka na marina azy ilay vaovao mandeha dia lasa ny olo-mpanjakana ny olona mpitondra mihitsy no mandiso indray an'ilay zavatra iainan'ilay olona dia eo no mahatonga hoe sahirantsika mitady vahaolana tsy tokony hanafina ny tena marina mahakasika ny antotanisa sy ny fifehezana ny aretina tazomoka mamon'olona ao ikongo ny solotena mpanjakana ny antoerana raha tiana ho voavaha io olana io ho iatrany ny fanazavana olana koa nefa ny tsy fampiarana ny fitsinjara-pahefana hoy ny fandipihana satria ny olana any ikongo kanefa ty Antananarivo ny fanapahan-kevitra no raisina fanampin'izany mbola vaovao tsy milaza ny tena zavamisy marina any antoerana ny tonga aty ny olana anankiray ao anatin'le hoe fatahorana miresaka olana dia zay hoe efa miombo ilay aretina efa miasarotra ny famahana ny olana zay vao tsy voafehitsony lay serasera ka eniny olona rehetrarehetra amin'izay ny fisian'ilay izy dia amin'izay fotoan'izay nefa efa manomboka manahirana no mitady vahaolana amin'ilay raharaha io zany mba ahafahana mitondra vahaolana fa raha ohatra hoe aretina efa mahafaty olona ve nylazainao fa mbola tsy olana ihany dia inona moa zany fa miraviravin-tanana ny ilay olona ny dikan'izany matoa ilay olona tsy manaiky hoe efa olana io dia iraviravin-tanana izy ny dikan'izay fa ny olona tena miasa dia zay mihitsy ara ny tena hoe trandrana hoe aiza ny olana zay ny olona tena vonona maolana zany dia izy mihitsy no mitrandraka hoe aiza ny olana ahafahamama azy ny tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka ny tokony atao ambony indrindra hoy ny fanazavana fa tsy ny fahatahorana ny ho voaendaka amin'ny toerana raha milaza ny marina mila lazaina amin'ny tompon'andraikitra mahefa ny mahazo ny vahoaka mba hietsihany aingana ny fananana fanapahan-kevitra hitondra vahaolana no antony nanomezana fahefana sy andraikitra ka raha tsy mahavita ny asa araka ny tokony ho izy dia aleo mametra-pialana mialohany hidirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena mitaka ny fanatanterahana tsy misy atakandro amin'ny fividianana ny lehibe ny faritra ny olo-pirenena mandray andraikitra raha tonga nanatitra taratasy teny amin'ny senifoibe
alarbita amin'ity androan'ity tsy mansolony lehibe ny faritra izay fidina mivantana ny fanendrena ireo gouvernoura ka antony tokony anaovana ny fividianana azy ireo raha ny fanazavana rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay nametraka taratasy fangatana mitaky ny anaovana ny fifidianana ny lehiben'ny faritra teny amin'ny foiben'ny seny alaribia ny roany maraina ireo olo-pirenena mandray andraikitra araka ny voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa 450 sy fa 550 amin'ny alalan'ny fifidianana no hametrahana izay ho lehiben'ny faritra fito taona teo ariny ny tondrany any rajoelona nefa tsy mbola nantao ny fifidianana izay lehiben'ny faritra fa fanendrena gouvernoura no nisy hatramin'izay manitsakitsaka ny voalaza ny lalam-panorenana ny fanendrena gouvernoura raha ny fanazavany takina araka izany ny fanatanterana ao anatin'ny fotoana fohy ny fifidianana izay ho lehiben'ny faritra isy ny tena fitsinjara-pahefana tena izy manana andraikitra ny seny amin'izay fikarakarana ny fifidianana izay ary ny gouvernemanta no mampiantso ny fifidianana ka rehefa tsy andrainy andraikiny zany ny gouvernemanta anao an'izay hoe fampiantsoana fifidianana izay dia ny seny amin'ny alalan'ny andininy fa 820 amin'ny lalam-panorenana amin'ny alalan'ny amin'ny mahalehibena andrim-panjakana ny filohan'ny vaomera nasionaly misahana ny fifidianana dia afaka misezirany haute cour constitutionnelle izy amin'izay domaine rehetrarehetra miresortir amin'ny compétenceny amin'ny tombotsoany rehetrarehetra no anaovako an'izay tsy amin'ny tombotsoany mpanohatra tsy amin'ny tombotsoany mpitondra fanjakana fa amin'ny tombotsoany vahoaka malagasy rehetrarehetra iafara amin'ny fametrahana fitoriana eny amin'ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana sy eny anivo ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ity fitakina ny fifidianana izay ho lehiben'ny faritra ity raha tsy mivaly ny fangatahana hoy hatrany ny fanazavany ka miankina amin'izay valiteny izay ary raha sanatrika valiteny tsy mahafa-po zany no mivoaka dia manokatra lalana ho anay izay hitondra ny raharaha eo amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ary dia teneniko mazava fa raha ny tenanay no ametraka an'izay raharaha izay eny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana dia occasion ho anay ihany koa izay misoulever ny exception d'inconstitutionnalité ary ampiarahanay amin'izay ny fangatahana ny empêchement ny président de la république efa betsaka irony taky ity fifidianana ho lehiben'ny faritra ity fa ny fanendrena gouvernoura anjakan'ny kiantrano antrano no navaliny fitondrana rajoelona azy ankoatra ny teny amin'ny seny nametraka taratasy teny amin'ny prime ministre teny mahazo arivo ihany koa izy ireo androany mitaky ny fitsinjarana ny tetibolan'ny faritra sy ny commune ary ny fanjakana foibe mba hifandanja zara raha misy 500 ny tetibolam-panjakana zaraina amin'ireo faritra 420 ka tsy ekena izany fa ilaina ny fanovana ny lalàna mba hametrahana ny tetibola mifandanja amin'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana andrasana ny valin'ireo fangatahana eny amin'ny seny sy ny gouvernemanta raha iaino ny fitarainan'ireo mpisehatra ara-politika izy ireo maresaka iraisam-pirenena vetivety filoha-mpanjakana sy lehibena gouvernemanta 50 farafahakeliny no miatrika ny fivoriana FFD4 ao Sevilla atsimon'ny Espagne manomboka androany ary aritra efatrandro tanjona ny tadiavam-baolana ho an'ireo firenena mahantra izay misedra olana amin'ny fanohanana ny fampandrosoana no zava-misy maneran-tany indrindra ny fampitsara ny États-Unis ny fanohanana ny arabola raha ny kajikajy famatsim-bola hatramin'ny 4,000 lavitrisa dolary isa-taona no ilain'ireo firenena mahantra ho amin'izay fanohanana ny resaka fampandrosoana izay dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany hankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany manam-pitafa ho amin'ny raha mipitso indray ary tombo kilasy tombo vavy elo matoloka
promotion vaovao mampatanjaka Brox vous a présenté ny vaovao. Feti-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny enina amby folo hatramin'ny telopolo jiona dia nabidy goavana hatramin'ny 10 isan-jato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté ny vaovao. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge, une étape de rêve à Madagascar. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.